Salama daholo androany isika dia ndaondray raha resaka ny mahakasika ny tontolon'ny zavakanto indrindra fa niseho izay nataon'ireo génération 2000 tamin'ity herinandro ity tao amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina izay isan'ny nahavorolona maro dia maro moa izany seho nataon'ireo génération 2000 izany. Isantanin'izay ihany koa dia nafanadiana ihany koa niseho izay nataon'ny mpanakanto Arna tany Antsohitany izay niakatsehatra moa tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny festival Ladonabe ary nankalaza antsika eritaona nahaterahany ihany koa Leroy Disalegy na Jojob moa tamin'ity androandroany ity izay feno 12 taona katroka ny lehilahy tamin'ity androany 7 Jolay 2024 ity. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabony amin'ny antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nampisasa tao matamatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Raha miresaka ny mpanakanto moa isika indrindra fa ny tanora ankehitriny dia efa tsy vitsy amin'izy ireo no tsy mahatadidy intsony ny hiran'ireo mpanakanto tany amin'ny génération 2000 izay isan'ny nalaza tamin'izany andro zany. Tsy vitsy ny mpanakanto tamin'izany fotoana izany fa efa maro ireo mpanakanto izay isan'ny nampihetsi-po ny tanora tamin'izany fotoana izany. Ary maro ihany koa moa ireo tanora no nakatahaka na ny fiakanjo na ny hetim-bolon'ireo mpanakanto génération 2000 tamin'izany fotoana izany satria izay raha teo moa no lamody tamin'izay fotoana izay. Na dia maro aza ny mpanakanto izay nalaza tamin'izany fotoana izany fa ny tena niavaka tamin'izy ireo dia ny tempo gag izay tena nafana moa ny lazan'izany tempo gag zany tamin'izany fotoana izany satria ny tempo gag moa tamin'izany androny tahaka anorony Westlife irony raha ny fahitany tanora malagasy azy no izy ireo tena isan'ny mpiondana an'izay Westlife zay na ny fiakanjo zany na ny hetim-bolo. Ary ny tempo gag dia fitambarany ireo zatovolahy maromaro nandrafitra an'izay tarika tempo gag zay tamin'izany andro zany. Nalaza ary tsy afaka tao ambavan'ny tanora ilay hira mitondra ny lohateny hoe Ramse Tantanta sy ny maro hafa. Ary teo ihany koa ireo zay mpanakanto maro no kalaza tamin'izany taona 2000 zany izay tafiditra ao anatin'izay génération 2000 zay avokoa tahaka ny ry Spaidy, ry Tovojay, ry Joika sy ny maro hafa izay maro tsy voatanisa tao anatin'izay génération 2000 izay dia nanamariky ny androm-piainan'ny tanora indrindra fa teo amin'ny resaka hiram-pitiavana moa no tena nampifendrifendro ny tanora tamin'izany andro zany. Na dia efa ty amin'ny taona 2024 aza dia tsy hay hadinona izany lazany génération 2000 izany ka izay nahatonga any olona zay mpikarakara lanonana no niezaka namoha foha indray an'izany génération 2000 izay ka nanafatra an'ireo mpanakanto rehetra izay nisongadina tao anatin'izay génération 2000 izay tamin'ity herinandro ity. Fahombiazana tanteraka ny génération 2000 fahombiazana siseho génération 2000 teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tamin'iny andro omaliny afapo isilvanora tsy mandresy izay mpikarakara avy amin'ny SR Events. Voalohany teny dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ianareo mpankafy ny génération 2000 rehetra sy ireo namana izay niarany karakara an'izany seho an'ireo mpanakanto génération 2000 ary misaotra ihany koa ireo mpanakanto Titika Tiramef, Spidi Rajona, Emmanuela, Tovojay Angolanao, Joika Sinampunina, Rabusa, Tarika zay malala Razafindrakoto sy Unique. Ireo no fisaorana izay nataon'ny mpikarakara an'ity seho génération 2000 ity tamin'iny andro omaly iny taorian'izay seho izay nataon'izy ireo azo lazaina fa tena nahomby izay. Araka izany dia tena vorolanina tokoa ny vahoaka tao amin'izay kianjan'ny kolotsaina Mahamasina izay raha nijery an'izay génération 2000 izay. Indrindra moa ireo zay tanora niaina tao anatin'ny izany génération 2000 sy ny fankafizana anhiran'ireo mpanakanto tao anatin'izay génération 2000 izay dia tena afapo tanteraka ary tao anatin'ny afaliana tanteraka izy ireo. Eo ihany izay mahakasika ny seho izay nataon'ny génération 2000 izay tamin'iny andro omaly iny. Fa niakatsehatra ihany koa andriambavilanitra izay mpanakanto kalaza amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa Arna izay
isan'ny tena nafana dia nafana tokoa ny fiverenana izany mpanakanto arina izany eo amin'ny sehatry ny hiran'izao tontolo zao taorian'ny fanambarana izay nataony amin'ny fiverenany hihiran'izao tontolo zao dia nanao seho tany Antsimo ny tenany tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny festival Donabe izay isany efa be mpiandro mo izany seho izay ataony arina izay tao Antso izay ka tena hita fa nafana dia nafana ny ambiance ary hipoka tanteraka ny kianja tao anatin'izay ambiance izay naseho nivoaka ny Antso fa tena mbola mankafi an'izany mpanakanto arina izany izy ireo ary ny mpanakanto arina ihany koa mo dia tena nanao aintso zavatra mba hanomezana fahafahampo ireo voaka ny Antso iray manontolo tao anatin'izay festival Donabe izay tena nafana ny ambiance ary afapo tanteraka ireo zay ny tonga nijery an'izany seho izay nataon'ny mpanakanto arina izany tao amin'izay festival Donabe tao Antso izay tamin'ity herinandro ity arak'izany dia tena niverina amin'ny laoniny izany nilazany ity mpanakanto arina ity amin'izao fotoana izao ary tsy azo ataony ninona mihitsy mo raha nilazan'izany mpanakanto arina izany raha vantany vao namoaka aniny rakikira sy rakitsary anankiray mavandy iny izy tao anatin'ny ity volana Jolay ity ary dia tena malaza manerana ny nosy mo izany hirany arina izany taoriany izay fiverenany ny hiran'izao tontolo zao zay ary andraindraina arak'izany fa tena hitohy ary hitombo ary hiakatra ambonimbony hatrany nilazan'izany mpanakanto arina izany manomboka eto raha izay mo no mahakasika ny mpanakanto arina izay andriambavilanitra isan'ny malaza dia malaza amin'izao fotoana izao ary tsy azo ataony ninona mo nilazan'izany mpanakanto arina izany araka ny fanambarako hatrany raha oharina amin'ireo mpanakanto andriambavilanitra rehetra manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao dia nankalaza ny tsingeritaona izay nahaterahany ny mpanakanto izay isany legende di Salegy no sady namorona an'izany Salegy izany mo ny mpanakanto Jojoby izay fantatry ny maro amin'ny hoe le roi di Salegy tamin'ity androandroany ity fantatra ankehitriny fa feno 70 taona ny lehilahy ka midika izany fa efa maromaro ihany ny vary lany nandritra izay 70 taona izay ka noho izany dia mirary soa any mpanakanto Jojoby izay avy ety Amboatamata gasy ary miarahaba azy amin'izao fahatratrarany fa 70 taona n'izao ary ainganeka ho lavandro iainana ianao ry mpanakanto Jojoby izay isany angadina nanana an'izany gadona Salegy izany ary reharehan'ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra mo izany mpanakanto Jojoby zany raha amin'izay gadona Salegy izay satria ny tenany dia isan'ny nitondra avo izany gadona Salegy izany naneran-tany ary efa hatrany Amerika mihitsy mo nilazan'izany gadona Salegy izany noho ity mpanakanto le roi di Salegy ity teo ihany koa mo ny fanaovany fitirinana tamin'ireo vazaha izay tany ampitan-dranomasina tany Amerika tany tamin'ilay hira hoe hitako ela iny ka isany nanao fusion Salegy miaraka tamin'ny rap mo izy tamin'izay fotoana izay ka nankafiziny tanora mo izany hira izany ary mbola ankafiziny tanora mandraka teny androany ka izay avy ety Amboatamata gasy dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny le roi di Salegy izay isany legende ary mbola ao anatin'ny heriny manontolo mo izy amin'izao ankehitriny izao ainganeka ho salama vatana tsy arofo tsy arary ary ho ambininy amin'izay rehetra atao ianao ry mpanakanto Jojoby le roi di Salegy izay isany ankafizinay amin'izao ankehitriny izao na de eo aza izay dia tsy adinina ihany koa ny tsiodrano izay fataonao aminay amin'ilay hoe ainganeka tsy hisy ho faty le fandehany iny sy ny maro hafa izay mo dia isany mampitsikitsika anay ihany koa raha vantany vao mahitanao eny an-dalana eny ny tenanay izay mo no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty ry tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao Amboatamata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa